manome lanja ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana malagasy ny ministeran'ny indostria ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika farany teo dia nitsidika ny orinasa Sucoma ao Morondava ny minisitra tompon'andraikitra. Nahatratra 700 sy iray alina taona ny akora simba vokatry ny fitokonana izay naritra 2 herinandro nataon'ireo mpiasa tao amin'ny orinasa sucrerie de Complan de Madagascar na Sucoma ao Morondava. Hoy Andriamatoa Jules Etienne, ministry ny indostria, ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina sy ny orinasa madinika. Nidina tany Morondava tokoa ny ministera pia tamin'iny herinandro iny andamina ny krizy izay nampiozongozona ny orinasa Sucoma. Nisy ny marimaritra iraisana natao sy ny teo amin'ny mpiasa, ny mpampiasa ary ny ministera pia. Ny objectif zany dia hoe araka le teny teo famerenana ny mpiasa hiasa ka dia amintsika amin'ny teny zao tompoky lazo tompoky vavy dia miasa ny mpiasa ao amin'ny siranala nanomboka androany satria zao dia niala tany tamin'ny zoma amin'ny 2010 sasany dia ny fanao fanarana zay tao amin'ny fiverenan'ny mpiasa. Vahoran'ny maharitra aloha napetraka ay dia ny mpametrana ny cellule na ny comité de coordination ao amin'ny orinasa zany hoe io zany dia misy ny mpampiasa, misy ny mpiasa, misy ny olona ao amin'ny région rehetrarehetra hoe manaraka hoe vao misy olana kely na avy any amin'ny mpiasa na avy any amin'ny mpampiasa dia sy maintsy miteny amin'io cellule de coordination mba ahafahan'ireo cellule de coordination reo miregle anazy raha sy regleny au niveau local izy dia miteny aty aminay. Ny tsy fananjan'ny mpampiasa ny andalina sansantsasany tamin'ny fanarahana narafitra tamin'ny volana May no nahatonga ny fitokonana nataon'ny mpiasa tany amin'ny Sucoma Morondava.